Coucou, dia faly manolotra niarahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ny tenako. Ny resantsika anio zany dia momba ny fijeriko zany an'ilay mpanakanto malaza atao hoe Tansimena ao Madagasikara, ary ny fomba fijeriko zany ny zavatra rehetra izay nitranga tato ato zany momba an'io resaka Tansimena io. Ny voalohan-teniko aloha dia teto amin'ny internet zany no nahitako an'io mpanakanto io voalohany, dia rehefa nahita azy aho dia ny tao an'eritreritro de hoe sapako nahita zany mpanakanto vehivavy say mijoro, zany hoe say mi-imposer zany ny styleny teo amin'ny tontolon'ny mozika malagasy zany, ary teo amin'ny tontolon'ny spectateur koa zany. De ozy aho hoe tena manana fahasahina i Tansimena amin'ny zavatra toy ireny, satria tena hita mihitsy izy hoe manana ny détermination ary manana ny philosophie entiny izy zany manao an'ireny zavatra ireny. De raha ny eritreritro dia isan'ny ataontsika zany hoe qualité zany zavatra zany, ny hoe say mijoro mitondra zava-baovao izay tsy fahitan'ny spectateur zany, tsy fahitan'ny mpanjifa ny zavatra izay ataony, ary say izy zany mandray riska amin'izay toe-javatra zay. Qualité goavana de goavana hoy ny fahasahina zany mijoro amin'ny izay hevitrao, ny fahasahina mijoro mitondra zava-baovao izay tsy ao anatin'ny ataontsika zany hoe ny tontolo izay mahazatra ny vahoaka zany, satria ny mpijery dia efa manana ny tontolo izay mahazatra azy tamin'ireo artista malaza taloha zany, kanefa nanana ny herim-pony zany i Tansimena ny hoe andeha hitondra fiovana ohatraohatran'izao zany ny style tiako hitondrana indray zany ny mozika izay atolotro amin'ny spectateur zany. Ka tsisy hafan'ireny hoe Lady Gaga reny, tsisy hafan'ny hoe Ry Madonna reny zany dia olona izay nitondra zava-baovao zany tamin'ny tontolon'ny mozika zany eran'izao tontolo zao, ary dia nazahoandry zareo ny succès ny zavatra rehetrarehetra zany, nahitany fahombiazana. Kanefa tsara fantatritsika fa misy ihany koa ary betsaka izany ny olona izay tsy tia maizina and Lady Gaga sy Ry Madonna. Ka amin'izay resaka izay indrindra zany mantsy no idirako. Voalohany indrindra aloha zany ny fahitako ny personnalité ny Tansimena zany dia voalohany indrindra aloha zany izy dia olona izay manana fahasahina izy zany aloha, izay aloha voalohany indrindra amin'ny fiainana. Dia manarak'izay dia olona zany izy tia mitondra zava-baovao zany, izany hoe tia manaitra ny mason'ny rehetra zany amin'ny hoe izao zany ny zavatra ato anatin'ny saiko, ary olona koa zany izy manana ny ataontsika koa zany ny hoe azon-damosina, zany hoe rehefa hoe izy zao zany ny zavatra tiany atao dia izy zany tsy
andeha hivaky loha amin'ny hoe so de tsy tindrakotona tsy tindrabe zany ty zavatra ataoko ty fa de rehefa iny zany ny zavatra hoe mahafinaritra azy andrindrin'ny saina dia ataony efa qualité goavana be koa zay zavatra zay ary eo ihany koa zany ny toe-tsaina zany izay tsy menamenatra mampiseho an'izay zavatra hoe izao zany no goko de tsy manana izy zany karazana complexe amin'izay resaka zay. I tasimena zany dia ilay karazan'olona izay mila fandiniana be zany tsy azo tsaraina aty ivelany zany ny personnalité an'ny tasimena. Izy zany ilay olona tena hoe mila fandiniana zany ny momba azy satria rehefa miaino ny interview-n'ny tasimena zany andray andro tamin'ny internet sendrasendra hitako zany dia mijerevako dia gaga fa tsy arakaraky ny fijerevana azy aty ivelany zany ny amin'ny fomba fitafiny sy ny fomba fiakanjony ny personnalité an'ny tasimena fa tena vehivavy manatsaina ary vehivavy misaina raha ny fomba fijeriny sy ny fomba famaliny ny fanontaniany mpametraka ny fanontaniana zany ary mananjanaka izy manambady sala amin'ny vehivavy rehetra rehetra ary manana ihany koa zany ny fomba fijerin'ny fiainana izay ataontsika hoe azo lazaina fa mahay mijery ny fiainana somary lavidavitra ihany izy amin'ny fomba fijery ambonimbony ary lavidavitra ka raha miresaka zany tsika ny vehivavy ohatran'ny reny zany dia azo lazaina fa vehivavy izay mahasarika ny saina ary vehivavy izay manana fahasahiana. Ilain'ny firenena ny olona ohatran'ireny satria raha ohatra ka mirona daholo zany ny olona rehetra rehetra ny amin'ny hoe tsy maintsy manaraka izay eritreretin'ny fiarahamonina fa tokony ohatran'izao zany na ny fomba fiakanjo na ohatran'izao ny fomba fisainana na ohatran'izao ny fomba fanao dia izay ilay hoe eo miodikodina eo zany hoe miaina foana zany eo anatin'ny mason'ny olona zany ny zavatra rehetra izay atao kanefa ny olona ohatran'ny tasimena dia na eo amin'ny tononkirana zany dia misy message be dia be mihitsy zany message izay amin'ny fiainana andavanandro alefan'ny tononkirany tasimena ary tiako de tiako mihitsy ny hirany anankiray tsy tadidiko moa ny titre zany fa ohatrany hoe misy tovolahy iray zany izay nitaraina ny hoe ny sarahany vadiny zany dia itasimena zany nanome torohevitra hoe eritrereto tsara fa ianao ngambany tsy nahay nitazona azy tsy nahay nitazona an'ilay vehivavy fa raha ohatra ka nikolokoloinao tsara izy nomenao azy daholo nampiatainao izy nomenao azy daholo ny zavatra zay tadiaviny dia angamba izy mety tsy andeha zavatra ohatraohatran'izay zany no nanaitra na tao amin'ny iran'ny tasimena ary maro dia maro zany ny message alefany amin'ny hirany amin'ny ohatran'izay ary dia tsy mahagaga izy fa mahavory olona ary betsaka ny mpakafy azy sainga mety ho maro ihany koa nefany ny hoe tsy makasitraka azy ka fomba ny fiainana zany zavatra rehetra rehetra izany tsy voatery akory ianao hoe ho tian'ny olona rehetra zany amin'izay hoe stylenao sy amin'ny hoe fomba fisainanao
zay zavatra zay zany a dia tsara koa zany a hoe apetraka amin'ny olom-pirenena tsirairay zay zavatra zay fa rehefa hoe misy zany a ny zavatra andrin'ny fonao ary zavatra mipassionné anao ary hitansimena dia hita fa artista tena artista feno izy ary artista passionné satria tena ny fihetsepon'ny ray manontolo zany a asehony a na amin'ny fomba fitafiny zany a dia iainany andavanandro mihitsy zany a ny fiainana maha-artista ka izay ny maha-artista dia ny hoe fahaizana mampiseho ny fihetsem-po sy ny hoe fahaizana mandefa zany a message a any amin'ny vahoaka izay a mijery anao ka ilay resaka zany a ataontsika hoe zany hoe miteraka karazana fifamaliana fanakianana teto amin'ny internet zany a dia fomban-javatra daholo reny zavatra rehetrarehetra reny satria tsy azo tapenana koa ny mason'ny olona rehetra sy ny fijeriny rehetrarehetra tsy azo tapenam-bava amin'izay fahitany a ny tranga izay miseho ka nisy zany hitako ireny hoe fanakianana any tansimena ireny zany manana droit ny olona ilaza ny heviny amin'izay fahitany anao manana droit ny olona rehetrarehetra zany a ny hoe anakina ny zavatra izay a hoe tsy azoazony na teo amin'ny fomba fitafy ny mahagaga ihany nefa ny aloha dia ny fitafin'ny tansimena efa ohatran'ireny foana nefa mahagaga hoe nahoana no tamin'ny fotoana zany a izay a nazahoan'ny trophée zany a no nampisy an'ilay fanakianana zazo lazaina fa mahery vaika nefa izy a efa ohatran'iny foana ny fitafiny efa ohatraohatran'iny foana ny fombafomba ny tansimena ka reny zavatra rehetrarehetra ireny zany dia misy eran-tany ny zavatra ohatran'ireny ny hoe ohatra zao ry Serena Williams izay mpanao tenisy malaza dia malaza eran-tany dia mahazo fanakianana izy amin'izao fotoana zao amin'ny karazana akanjo izay anaovany eo ambony terrain akanjo izay tsy fahita hatramin'izay zany tamin'ireo mpilalao tenisy vehivavy hatramin'izay kanefa dia tsy manakana mihitsy any Serena Williams ny mbola manao foana akanjo hafa izay tsy mitovy amin'ny akanjo fanaovan'ny mpanao tenisy hatramin'izay kanefa dia tsy mampiena ny ataontsika hoe popularité ny Serena Williams zany zavatra zany ary tsy mampiena koa ny fahaizany milalao eo ambony terrain ka ny zavatra ohatran'ireny zany dia tsara ho mariantsika fa ny tontolon'ny mozika dia ao anatin'ny tontolon'ny varotra ihany koa izany hoe na tiatsika na tsy tiatsika dia ny spectateur no mpanjifa ny ataontsika hoe zany hoe ny vokatra ny produit moa zany ataon'ny mpanakanto dia ny hira zay alefany dia ny mpiaino zany no mpanjifa ka raha ohatra ka misy zany ny kritika avy any amin'ny spectateur dia mahakasika anao zay ianao mpanakanto ary mahakasika ihany koa angamba raha ny eritreritro zany ny mety hoe mbola ho fakafizan'ny olona zany ny mpanjifa ny vokatra izay atolotra zany ka eo zany no mila mijery tsara zany ohatra hitansimena ny amin'ny hoe kritika ny hoe any zany tokony hijerevanao azy ny amin'ny hoe mety isy conséquence ny hoe ity kritika alefa ity amin'ny mpakafy ahy tsy maintsy hijerenao amin'ny fotsy miakatra izay zavatra zay rehefa hitanao moa fa tsy misy conséquence mihitsy amin'ny fitiavan'ny
pakafianao zany zavatra rehetrarehetra zany kritika zany inona moa ny olana fa zany hoe tokony koa zany anana fitokisantena zany itasimena satria mpanakanto azo lazaina zany hoe goavana ao Madagasikara ianao amin'ny hoe fanananao ny talenta amin'ny alalany koa zany ny hiranao ny personnaliténao dia natakatra an'izay atao hoe mpanakanto avolenta izay ianao ka tokony ihany koa zany hoe manana ny fitokisantena zany hoe tsy tokony zany dia isam-boamboatra zany amin'ny kritika izay alefa zany hoe tokony zany ianao miaino ny kritika izay alefa fa tsy misy atezerana tsy maneho atezerana zany amin'ny izay kritika atao anao satria fomba ihany koa izay fanehoana ny ataontsika hoe zany hoe ny fitokisantena ary ny fitokisantena dia manome ihany koa charme ny olona izay iatefany ny kritika ary manome charme ihany koa ny ataontsika hoe ny vedety ny fahaizany misedra an'izay ataontsika hoe zany hoe fanakianana kritika sy ny sisa satria ny tsara ho fantatra dia ny hoe ny sehatry ny mpanakanto ny sehatry ny hira dia misy foana ny atao hoe séduction misy foana ny atao hoe tsy maintsy fanehoanao ny charme ka tsy tokony zany misy zavatra asehonao ny mpakafianao ny amin'izay hoe resaka fahasimban'izay hoe charme satria ao anatin'ny charme daholy ny ao anatin'ny fo ny hatsaram-panahy ny hatsaran'ny fo efa nazavaiko teto zany ny amin'ny hoe resaka varotra satria resaka varotra ihany koa ny resaka tontolon'ny mozika sy ny kanto zany resaka varotra ihany koa io ao anatin'io resaka varotra io dia tsy resa-bola fotsiny no zavatra miasa ao amin'io varotra io fa misy resaka toe-panahy goavana dia goavana zany manodidina an'io ny mapety sy mampaharitra ny varotra izay ataon'ny olona iray ka ao anatin'izany ny fahaizanao mifandray amin'ny mpanjifa ny mpanjifanao dia ny spectateur anao izany hoe ataonao foana zany izay itiavan'ny spectateur anao ny amin'ny fomba rehetrarehetra ny toe-panahy anananao sy ny hiranao sy ny fitafinao sy ny zavatra rehetra ka raha ohatra ka hitanao fa misy ny fanakianana ohatra dia anjaranao zany ny mieritreritra kely zany ny amin'ny momban'izay zavatra zay hoe sao dia misy zavatra mila hovako angamba ny ohatran'izao sy izao kanefa izay koa nefa tsy midika hoe andeha anao anova ny style anao amahanao anao satria amiko dia ao anatin'ny tansimena ny tansimena ihany koa ny fomba fiakanjony sy ny styleny ka ataoko fa raha ohatra izy ka andeha anovan'izay zato isan-jato izay stylen'izay dia tsy tansimena tsony izy amin'izay fotoana zay fa asa efa miova olo-kafa koa ka zay zany no hoe zavatra fahitako zany ny zavatra rehetra izay nitranga momba ny resaka tansimena tadidio koa fa eo ihany koa ny atao hoe fifaninanana koa amin'ny resaka tontolon'ny varotra ny resaka ny tontolon'ny kanto misy ny ataontsika hoe zany influence koa zany izay alefan'ny mpifaninana amin'ny mpanjifa ny spectateur zany influence izay mety anembatsembana zany ny fitiavan'ilay fanina zany ny mpanakanto iray stratégie daholo zany zavatra rehetrarehetra izany ao amin'ny tontolon'ny fifaninanana kanefa raha ohatra ka mahatoky tena tsara ilay artista mahatoky tena tsara amin'ny valeurny ny talentany dia ataoko angamba fa
tsy hanova zavatra izany zavatra rehetrarehetra izany, kanefa ihany koa ny fitokisantena be loatra ihany koa zany, satria eo amin'ny resaka varotra mantsy zany dia io resaka te-panahy io zany no tena mitondra ny varotra rehetrarehetra, ary io no mitondra ny ataontsika hoe faharetany, ataontsika hoe zany hoe ny succès amin'ny karazana varotra rehetrarehetra mihitsy io. Tsy resaka fotsiny hoe tsara ny produit anao tsy resaka fotsiny hoe tsara ny hiranao tsy resaka fotsiny fa na ianao koa zany, ianao mpivarotra koa zany dia mila manana toe-panahy koa izay hitiavan'ny mpanjifanao. Raisiko ohatra amin'izany ataontsika hoe reny misy an'ireny chaîne na restaurant McDonald reny ohatra aty Amerika Avaratra ohatra, dia efa maro dia maro ny mpikritika ny McDonald hoe sakafo tsy ara-pahasalamana ohatran'izao sy ohatran'izao, nefa hatramin'izao mbola milliardaire McDonald ary mbola izy foana no mbola betsaka foana ny mpiditra ny McDonald. Inona ny antony? Tsara ny qualité ny servisy ataon'ny mpiasa ao amin'ny McDonald ary ikirizany mafy izay fahaizana mandray olona izay. Izay zany dia tena ikuizana mafy dia mafy ao amin'ny restauration ny chaîne ny McDonald. Hainy tsara mihitsy zany ny manentana an'ireo karazan'olona. Matetika moa zany reny étudiant sy étudiante reny no miasa amin'ny McDonald dia hainy tsara ny manentana ny personnel rehetrarehetra ao mba hahatonga ny qualité ny service ho tsara sady rapide no mahay mandray olona misy tsikitsiky tsy miova mihitsy izany. Ka izay zany no tiako homariana fotsiny zany dia ny hoe tsy tokony izany hoe rehefa misy ny fanakianana tsy tokony ampiseho atezerana ny artista, tsy tokony ampiseho zany ohatrany hoe tsy fitokisantena zany amin'ny, satria misy ihany koa ny ataontsika koa hoe provocation koa zany hoe fitsapana ihany koa zany hoe atraiza ihany koa zany ny personnaliténao ny gabarinao manoloana ny fisamboaravoaran'ny tontolon'ny mpijery, ny tontolon'ny kritika sy ny rehetrarehetra ka ao anatin'ny fiainana daholo izay zavatra rehetrarehetra izay tsy misy akory ny hoe zato isan-jato rehefa hoe mireusir ianao dia hoe zato isan-jato dia hitehatehaka anao daholo ny olona rehetrarehetra, fa misy ihany koa izay hoe ataontsika hoe côté fanakianana zay ka tokony foana zany efa miomana zany amin'ny toe-javatra ohatran'izay. Dia zay zany ny fijeriko any Tansimena fa izy dia mpanakanto tena mana-talenta ary dia vehivavy malagasy izay azoko deraina mihitsy zany ny herim-pony izay sahy mijoro amin'ny style zay tiany atao na dia atao raha hoe amin'ny fiarahamonina malagasy zany ny style dia azo lazaina fa somary zany mifanohitra ihany amin'ny izay fomba ny fijerin'ny akamaroan'ny malagasy zany, kanefa dia tsy manakana any Tansimena ho vedety goavana dia goavana ao Madagasikara zany zavatra izany. Ka dia toy izay zany ny fijeriko ny resaka momba ny Tansimena dia mirary soa zany any Tansimena hiakatra ambonimbony kokoa ary hanohy ny anomeny tsara, ny anomeny kanto hatrany hatrany zany ho an'ny malagasy. Tsisy hafan'izany koa ny fijeriko Andry Black Nadia reny dia makasitraka dia makasitraka ny fahasahiana indrindrandrindra zany ny fahasahiana ny hoe miseho sehatra mitondra zava-baovao
dia makahery ny rehetrarehetra zany ny artista rehetra zany anome foana zany ny kanto ary dia hitondra foana zany ny mesazy tsara ho an'ny vahoaka ary koa zany dia makahery satria tsy maintsy ihany koa ny hoe manana herin-tsaina zany ianao manoloana ny zavatra rehetra izay ataonao satria tsy mora ny professiona artiste zany dia mirary soa ho an'ny rehetra dia toy izay indray zany no azoko natolotra manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.